Bonjour, bonsoir daoly antsika rehetra nytokantrano any a manonona fiadanany tompo sy ny fahasoavany no antsika hatrany. Saorany tompo lehibe indray mbola nomeny fotoana mitian'ity ahafahantsika noho ny fianarana ny tenin'ny tompo. Efa tafiditra mihitsy zany tsika amin'ny lesona mikasika ilay Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro. Fa ho jerentsika tokoa le araka le tenin'i Jesosy manao hoe tahaka ny toeran'ny Jona telonandro sy telonalina ao kibon'ny hazandrano lehibe dia tahak'izay koa ny toeran'ny zanak'olona telonandro sy telonalina ao kibon'ny tany. Ka io moa zany araka ny lesantsika farany teo io tsy saisaina fatahany fotsiny zany hoe azo masa botsy lahady dia izay izy io. Fa araka le tenin'i Jesosy hoe 3 andro sy 3 alina Jesosy zany tsy maintsy mandeha arak'izay nanoratana azy. Dia ny lesona resantsika farany dia niresaka tsika mikasika le hoe mikasika ny Kristy rehetra dia voalazany amin'ny soratra masina. Ary namarana antsika azy dia inona ny voalazan'ny mpaminany mikasika ny amin'ny Daniela mpaminany dia niresaka mikasika le hoe 70 herinandro. Ka ny nahatongavan'ny Kristy ny nahafatesan'ny Kristy ny levenan'ny Kristy ny sanganan'ny Kristy zany dia tao anatin'io 70 herinandro. Zany hoe tanteraka ara-paminaniana zany nahatongavan'ny Kristy ka ho jerentsika zany zavatra hovalitsika androany dia hoe tanteraka ara-baky teny tokoa raha ve io. Le andro nahafatesan'ny Kristy tao anatin'le 70 herinandro io zany ka hiverenantsika kely zany mikasika an'izy iny dia hovalitsika amin'ity ity mikasika an'izay zavatra zay. Manasa antsika hiaraka hivavaka dia apetratsika amin'ny tompo indray ary hivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra iray io, mankalaza anao zay midera anao ary manome voninahitra anao. Misaotra rehefa mbola nomenao fotoana izay mbola ahafahanay hiara-ihany resy andinika ny teninao indray amin'ity folakandro ity. Raha io tsy amin'ny herina fahatanjahana fa amin'ny fanahinao irery ihany. Kaokare ny fanahinao iray no hiasa aminay amin'ny fahafenoana. Ka izy no ampianatra anay ny teninao. Sikafy ny fonay raha io, sikafy ny sainay, amantaranay ny sitraponao. Ka dia mitenena raha io fa voninkaino izay mpanomponao. Mpanompo tsy mahasoa izay ary tsy matoky eto anatrehanao. Eny raha tsy ny tsara izay sitrakay no atao nefa ny ratsy izay tsy sitrakay. Ka dia mifona raha io ny amin'izay mety nahalatsaka anay. Mifona raha iny amin'izay mety nanontany teo anatrehanao. Na tamin'ny fiteny na ny fisainana na fitondratena. Mamindrafo aminay iray mamelany loka-irenao. Mangataka aminao zay Kristy ho diovy amin'ny ranao zay ho afa-pahotana sasao amin'ny ranao zay ho afa-keloka. Tantany sy vimbiny zay Jesosy amin'ny alalan'ny fanahinao ho amin'ny fahamasinanao sy amin'ny fahamarinanao. Ary eo ka Jesosy ianao nivelona ao anatinay fa tsy izay tsy nivelona. Ka izay velomanay amin'ny nofankehitriny Kristy dia velomanay amin'ny finoananao. Fa eny Jesosy io, eny ny fahafatesanay amin'ny nofo tokoa dia efa nampitoviana tamin'ny endriky ny nahafatesanao. Dia ny amin'ny batisa izany. Mba hitsangananay amin'ny fiainam-baovao tahaka ny tsangananao tamin'ny voninahitra. Eny Tompo, ny fonay dia efanao. Ho an'izay efa vita batisa ho anao Tompo, ianao anamasina azy ireny hatrany. Ho an'ireo izay mbola manolo tena ho amin'izany. Ianao nefa malala ny fanolorany tenan'izy ireny. Aoka ny fanahinao nefa hiasa ao anatiny hatanteraka ny sitraponao. Da io izy Andriamanitra mitian'ity raha hianatra ny teninao. Aoka hoeniky ny voninahitra ao ny toerana izay hianaranay ny teninao. Ka aoka ny fanahinao no ampafantatra anay ny sitraponao. Raha kofindrahanao ny toerana izay misy anay tsy hanan'ilay ratsy fahefana na dia kely aza. Raha kofiamrahanao ny fitaovana izay ampiasainay tsy hanan'ilay ratsy fahefana na dia kely aza. Ary eo ka ny teninao fahasalamana ao amin'ny nofo rehetra ary ho aina an'izay mahazo azy. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io, ny anaran'i Jesosy nanondratanay izao vavaka izao teto anatrehanao. Dia mitenena raha io amin'ny alalana fanahinao fa voninkaino izay voakanao. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Iroso aritsika. Iverenantsika kely ny resina maranantsika ny lesona tamin'ny farany zany mikasika ilay resaka hoe 70 herinandro. Hoe ahoana moa zany mikasika ny hoe ny andro nahafatesan'ny Kristy voalazan'ny mpaminany. Dia ho jerentsika zany mikasika an'izay zavatra zay satria eo nitondrantsika ny fanjavana tokoa hoe maty tamin'ny andro inona Jesosy. Dia raha voalazan'ny mpaminany araka ny vakitsika dia hoe maty tamin'ny atsasaky ny herinandro Kristy.
raha maty tamin'ny atsasaky ny herinandro Kristy tamin'ny atsasaky ny herinandro io zany no nandevenana ny Kristy satria hoe nitoeran'ny Kristy teo akibon'ny tany zany dia hoe 3 andro 3 alina ka araka ny faminaniana zany araka ny voalazan'i Daniely mpaminany dia hoe maty tamin'ny atsasaky ny herinandro i Kristy ka eo no aingantsika zany amin'ilay fampianarana satria io faminaniana mikasika ny atsasaky ny herinandro io zany dia ao anatin'ilay faminaniana nomena ho an'ny zanak'Israely mikasika ilay hoe 70 herinandro. Marina fa 70 herinandro dia efa nianarantsika teto izy io mikasika ilay boky kely dia bokin'ny Daniela mpaminany zany mikasika an'izy io fa famitinana kely fotsiny zany no hoentina mikasika anazy io. Dia verenantsika vakiana kely ilay izy zany mba ahafahantsika mitondra ilay fanazavana zany mikasika ilay hoe Jesosy maty amin'ny andro alarobia izany. Vakiantsika raha izy eo amin'ny Daniela toko 7 ny andininy 420 ka hatramin'ny 720. Daniela toko 7 ny andininy 420 ka hatramin'ny 720. Izao no vaky ny teny aminaran'i Jesosy. 70 herinandro no voatendry ho an'ny firenenao sy ny tanànanao masina. Ahatapaka ny fahadisoana sy hanampina ny fahotana ary hanao fanavotana noho ny heloka sy hampiditra fahamarinana mandrakizay. Ary anisy tombo-kase ny fahitana sy ny faminaniana sy hanositra izay masina indrindra. Koa aoka ho fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voan'ny didy hanavaozana sy hanamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andrinina dia ho 7 herinandro sy 12 herinandro. Amboarina indray ny lalana sy ny ady dia amin'izay andro mampahory. Ary rehefa afaka ny 12 herinandro dia ho vonoana ny Mesia ka tsy hanana ary ny vahoaka ny mpanjaka izay avy dia handrava ny tanàna sy ny fitoerana masina ary ny farany dia safotra ary hatramin'ny farany dia sy ady sy fandravana voatendry. Ary hanorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ary ampitsahatra ny fanatitra latsa-dratsy ny fanatitra hafa amin'ny atsasaky ny herinandro ary amin'ny helatry ny fahavitavitana ny avian'ny mpandrava hatramin'ny fahafonganana voatendry izay ahidina amin'ny mpandrava. Inona moa ity 70 herinandro izay resahana eto ity? Dia 70 herinandro zany rehefa niresaka an'io tsika tany amin'ny Daniela mpaminany dia mikasika ny hoe ny fampodiana ny zanak'Israely amin'ny fanandevozana izay nahazo azy satria sesitany tany Babilôna izy ireo nandritra ny 70 taona dia rehefa afaka ny 70 taona dia averin'Andriamanitra any Jerosalema izy. Amin'ny fotoana izay hamerenan'Andriamanitra azy any Jerosalema zany no maninona no manomboka ilay 70 herinandro io zany araka ilay teneniny teo. Averintsika izy eo amin'ny 1520 manao hoe koa aoka ho fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voan'ny didy hanavaozana sy hanamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andrina dia ho 7 herinandro sy 12 herinandro. 70 herinandro izy no voatendry ho an'ny firenenao sy ny tanànanao masina. Amin'ny fotoana inona nefa ny anomboan'izy io dia araka ilay teny teo amin'ny 1520 manao hoe koa aoka ho fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voan'ny didy hanavaozana sy hanamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andrina dia hisy 7 herinandro sy 12 herinandro. Zany hoe mizara telo zany ilay 70 herinandro. Dia ozy izy hoe hatramin'ny voan'ny didy ozy izy hanavaozana sy hanamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andrina ozy izy dia misy 7 herinandro sy 12 herinandro. Zany hoe 7 herinandro sy 12 herinandro zany 69 semaines zany zay na hoe 7 herinandro. Dia misy 7 herinandro sy 12 herinandro izy hatramin'iny hatramin'ny atongavany Mesia andrina ozy izy. Koa aoka ho fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voan'ny didy hanavaozana sy hanamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andrina dia ho 7 herinandro sy 12 herinandro. Zany hoe ny fahatongavan'ny Mesia zany dia amin'ny faran'io 12 herinandro io. Zany hoe ny fanombohan'ilay 70 herinandro zany dia manomboka inona? Manomboka ny 7 herinandro zany no manomboka voalohany. Manaraka azy eo zany ny 12 herinandro. Ary ny fahatongavan'ny Mesia zany dia amin'ny faran'ny 12 aty amin'ny faraparan'ilay 12 herinandro zany no fahatongavan'ny Mesia. Inona nefa ny zavatra mitranga rehefa tonga ilay Mesia? Dia izao ny zavatra teneniny eo. Aty amin'ny andininy 520. Ary rehefa afaka ny 12 herinandro izy rehefa afaka ozy izy ny 12 herinandro 4 herinandro zany sisa rehefa afaka le 12 herinandro satria ny fanomboany dia 7 herinandro 12 herinandro dia rehefa
tapitra zany 12 herinandro dia mbola misy herinandro farany zany io satria 7 herinandro no voatendry ho an'ny firenenao sy ho an'ny tanànanao masinao izy dia eto izy miteny 19 ary rehefa afaka ny 12 herinandro dia hovonoana ny Mesia ka tsy anana ozy izy zany hoe amin'ilay herinandro farany io zany a no maninona no amonoana any Mesia izany ao arinan'io 12 herinandro io zany no amonoana ny Mesia inona zany nitranga ao anatin'io herinandro farany io satria eo no amonoana ny Mesia ary amin'ny fotoana inona amin'ilay herinandro farany io no amonoana ny Mesia dia izao no teneniny eo amin'ny 17 ary hanorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ary ampitsahatra ny fanatitra alatsa-dra sy ny fanatitra hafa hatramin'ny atsasaky ny herinandro ho ajantsika ilay vaky teny hanorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy amin'ilay herinandro farany zany hanorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ary ampitsahatra ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hafa hatramin'ny atsasaky ny herinandro amin'ny fotoana inona no ampitsarana fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hafa rehetra amin'ny atsasaky ny herinandro izy fantatsika nefa n'izay ary efa nianarantsika teto fa amin'ny fotoana fampitsarana ny fanatitra latsa-dra ny dikan'izay dia hoe tsy misy valeur antsony zay zavatra atao amin'ny tempolo ny dikan'izany zany hoe tsy mitondra fanatitra hodorana antsony na fanatitra anaovam-panavotana antsony ao amin'ny tempoly azahoana famelan-keloka satria i Kristy ilay zanakon'Andriamanitra manaisitra ny fahotany izao tontolo izao dia amin'ny fotoana zany ahafatesan'ny Kristy dia inona zavatra mitranga mitsahatra ny fanatitra latsa-dra rehetra zay aterina amin'ny tempoly tsisy valeur antsony zay satria i Kristy ilay tena zanak'ondry manaisitra ny fahotany izao tontolo izao dia raha vao miteny izy eto zany manao hoe averiko ilay 17 tapany voalohany ary hanorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ary ampitsahatra ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hafa hatsamin'ny atsasaky ny herinandro ny dikan'izay dia zao hoe amin'ny fotoana io zany no ahafatesan'ny Kristy satria amin'ny ahafatesan'ny Kristy ny fampitsarana ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hafa rehetra teo amin'ny tempoly dia eto zany ny faminaniana dia milaza fa manao maty amin'ny atsasaky ny herinandro i Kristy zany maty amin'ny atsasaky ny herinandro Kristy dia izy io moa zany ataontsika tabloid dia ho hitantsika eo ato iny miandalana zany ao anatin'ilay fampianarana izany ka raha mijery antsika zany hoe atsasaky ny herinandro no nahafatesan'ny Kristy andro iny zany atsasaky ny herinandro zany raha ny baiboly no jerena ny andro voalohany eo amin'ny soratra masina dia inona ny andro voalohany ny andro alahady ny andro voalohany raha amin'ny semaine misy antsika amin'izao vanim-potoana zao ny andro voalohany dia hoe alatsinainy fa raha ny soratra masina no jerena ny andro voalohany dia iny alahady ary ny andro fafito iny ny andro sabotsy na hoe sabata no andro fafito ao amin'ny soratra masina izay mahatonga ny jiosy mitandra ny andro sabata na hoe mitandra ny andro fafito mitsahatra izy rehefa tonga ny sabotsy izany satria ao amin'ny soratra masina ny andro fafito dia ny sabotsy ary ny andro voalohany ny andro alahady ka raha vao miteny zany ito hoe ny atsasaky ny herinandro no resahany eto dia inona zany ny atsasaky ny herinandro misy fito ny andro anatin'ny herinandro ary ny misasaka ny herinandro amin'ny alarobia zany hoe ny atsasaky ny herinandro zany eto alarobia raha miresaka zany tsika hoe maty amin'ny atsasaky ny herinandro zany Kristy araky ny faminaniana io dia alarobia zany no resahany io kanefa ny zavatra hitantsika tamin'ny lesona zay nianarantsika zany tany amin'ny boky kelin'ny Daniela dia zao hoe io faminaniana io hoe maty tamin'ny atsasaky ny herinandro Kristy zany hoe tanteraka ara-paminaniana zany izy io satria io 70 herinandro io dia manome firy-taona ara-paminaniana araky ny fanisana ara-paminaniana dia hoe ny iray andro manome heri-taona ara-paminaniana any amin'ny Nomero 7:7 andininy 7:30 no nahitantsika an'izay efa mivakitsika teto zay fa tsy overintsika ntsony Nomero 7:30 azafady Nomero 7:10 andininy 7:30 mikasika le hoe ny andro ray dia soloana taona iray ka raha andro ray zany soloana taona iray dia ny 70 herinandro zany manome firy-taona ny 70 herinandro dia manome 700 taona ny 70 herinandro dia manome 700 taona
na hoe 490 zany izy io zany de tanteraka zany io nafatesan'ny Kristy io tokoa tao anatin'ilay herinandro farany tamin'le 70 herinandro zany hoe tao anatin'ilay 490 zany hoe tanteraka tokoa nafatesan'ny Kristy io araka ny faminaniana zany tamin'ny taona nafatesan'ny Kristy fa ny fanontaniana mipetraka de ty manao hoe io faminaniana io ve zay tanteraka le nafatesan'ny Kristy io zay tanteraka ara-paminaniana ve amin'ny atsasaky ny herinandro tamin'ny taona zay nafatesan'ny Kristy amin'le faran'ilay 490 ane io zany de tanteraka tokoa ve io ara-baky teny hoe ilay herinandro nafatesan'ny Kristy amin'ny herinandro ara-dalàna zany amin'ny andro ara-dalàna hoe tanteraka tokoa ve Kristy hoe maty koa izy amin'ny atsasaky ny herinandro satria raha ara-paminaniana le izy le herinandro farany iny zany de lazaina fa inona iny lazaina fa 7 taona zany iny satria ny andro ray de soloana taona iray de le herinandro farany iny zany ara-paminaniana manome 7 taona iny i Kristy zany maty tao atsasakyn'io 7 taona io ara-paminaniana fa ara-baky teny kosa ve Kristy ary raha amin'ny semaine ordinaire zany raha ny semaine normale zay iainantsika amin'ny herinandro normale zay iainantsika moa ve Kristy koa maty amin'ny atsasaky ny herinandro ara-baky teny ary de hoe maty amin'ny andro alarobia ve zany Jesosy de ny valiny de zao io faminaniana io mikasika ny amin'ny nafatesan'ny Kristy tsy hoe tanteraka ara-paminaniana ihany izy io fa tanteraka ihany koa ara-baky teny izany hoe le nafatesan'ny Kristy teo anelan'elan'ilay 7 taona zany amin'le herinandro farany tanteraka ara-paminaniana zany iny ary tanteraka ihany koa amin'le herinandro ara-baky teny ihany koa Kristy maty amin'ny atsasaky ny herinandro maty alarobia zany de io faminaniana io zany mandray roa zany io faminaniana io fa tsy hoe tanteraka ara-paminaniana fotsiny io fa tena tanteraka koa zany ara-baky teny mandray roa zany le faminaniana sady tanteraka ara-paminaniana zany io no tanteraka ara-baky teny ka mikasika le ara-paminaniana zany de efa hitantsika zany iny tany amin'le boky kely manasa atsika zany zay mbola raha ohatra nisy tsy naharaka an'izay de manasa azy hiverina eo amin'ilay 10 ihany zany mikasika le boky kelyny Daniela eo no manazava mikasika ny hoe 70 herinandro io zany mikasika lay nafatesan'ny Kristy ara-paminaniana fa ankehitriny tsika hijery zany mikasika le hoe nafatesan'ny Kristy amin'le herinandro ara-baky teny ary zany hoe maty tamin'ny atsasaky ny herinandro tokoa ve zany Jesosy maty tamin'ny andro larobia tokoa ve zany Jesosy satria ny valiny de efa niteneniko teo sady hoe tanteraka ara-baky teny koa io kanefa de zao tsy afaka milaza fotsiny am'izao fa de omeko atsika eto le fanazavana de anjara atsika no mandray le izy hoe tanteraka ve le izy sa tsy tanteraka izany hojerentsika zany le izy voalohany indrindra aloha zany de zao hoe Jesosy de niteny manambara manao hoe izaho izy de tsy maintsy mandeha araka izay nanoratana zany hoe i Jesosy zany de zao tsy maintsy mandeha araka izay nanoratana azy izy ka zavatra ho hitantsika zany de zao eto hoe lay 3 andro sy 3 alina zay nambaran'ny Kristy fa hitoerany eo akibon'ny tany zany de zao tsy maintsy tanteraka zany zay nambaran'ny Kristy zay ao anatin'ity fampianarany tiany koa ny ahitantsika zany ho jerevantsika hoe raha nijery mantsika tany amin'le fanazavana tany amin'ny tombo-kase fanazavana ny amin'ny tombo-kase zany any amin'ny toko 7 ray no miresaka an'izay ho atsika zany raha te hijery an'izay fanazavana ny tombo-kase de any amin'ny toko 7 tsika mijery an'izay ny amin'le fanazavana ny amin'le resaka hoe tombo-kase an'Andriamanitra ka rehefa manazava tsika ny amin'ny tombo-kase zany de nanazava atsika tany mikasika ilay Jesosy maty azoma ka rehefa nanazava tsika ny amin'ny Jesosy maty zoma mikasika ny amin'ny nafatesan'ny Kristy
dia misy toko sy andiny zany misy angojy be deaibe ao tahaka n'la hoe menaka manitra sy zava-manitra, tahaka ny hoe le miaramila niambina ny fasana nandritra ny 3 andro, dia nisy fifanjavona be zany tao, nisy fifamofona be zany tao. Dia ho hitantsika nefa reo toko sy andiny ireo zany amin'ilay Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro, maty amin'ny alarobia, fa naona tsy mifandipatra mihitsy reo toko sy andiny ireo, fa milamina reo, mirindra reo toko sy andiny ireo. Dia hojerentsika amin'izay ara le hoe Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro zany maty amin'ny alarobia izany. Verenantsika le vaky teny teo amin'ny Daniel toko fa 7 dia ny andiny fa 7 tapany voalohany. Dia ahoana ozy izy? Ary anorina fanekena ho herinandro maro izy, ary ampitsahatra ny fanatitra latran-drasy ny fanatitra hafa hatramin'ny atsasaky ny herinandro. Amin'ny atsasaky ny herinandro izy no aninona? No ampitsahatra ny fanatitra latran-drasy ny fanatitra hafa rehetra. Dia fantatsika fa amin'io zany le hafatesan'ny Kristy, satria amin'ny hafatesan'ny Kristy no fampitsarana ilay fanatitra latsan-drasy. Dia ahoana ozy izy ny soratra masina? Zao voalaza ny soratra masina mikasika le resaka hoe, satria ijery zany tsika ny zavatra ijerentsika hoe nahazo 3 andro sy 3 alina marina ve Jesosy Kristy, ary mitombona ve le zavatra nyresantsika teo mikasika le hoe menaka manitra sy zava-manitra, mikasika ilay miaramila niambina ny fasana ihany koa, hoe mitombona ve ny filahatra ireo toko sy andinireo amin'le hoe Jesosy maty 3 andro sy 3 alina. Dia tsy maintsy miainga zany tsika misoratra masina mikasika n'izay zavatra zay. Alohany anaovantsika le resaka fanosana zany aloha dia tsy maintsy miverina tsika zany hoe ahoana moa ny fanombohan'ny andro amin'ny soratra masina. Ny andro anankiray eo amin'ny soratra masina dia manomboka amin'ny atsasak'alina ve ny andro anankiray ny manomboka amin'ny soratra masina? Satria raha mijery sika ny andro miainantsika amin'izao fotoana zao, raha ny calendrier iainantsika, raha ohatra zao tsika hoe anao tombeau zany, dia miandry ny olona hatramin'ny sasak'alina, dia rehefa tonga ny minuit dia faly ny olona rehetra hoe tombeau. Satria izay ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao. Fa raha ny soratra masina zany dia ny andro tsy manomboka sasak'alina zany, fa ny andro manomboka inona? Ny andro manomboka maty masoandro ary mefara maty masoandro, satria izay nanamboaran'Andriamanitra azy. Ny olombelona zany no nanao an'io hoe ny andro manomboka minuit mefara minuit, fa tsy izay no nanaovan'Andriamanitra azy. Fa nanaovan'Andriamanitra azy dia ny andro manomboka maty masoandro mefara maty masoandro. Genesis toko voalohany, verenantsika kely. Genesis toko voalohany ny andininy 7 ka hatramin'ny 15. Genesis toko voalohany ny andininy 7 ka hatramin'ny 15. Dia ahoana izy izy? Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava, ary nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe ny andro, ary ny maizina nataony hoe alina. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany izany. Tamin'ny voalohany zany Andriamanitra iny nanamboaran'Andriamanitra voalohany. Nanao ny andro zany Andriamanitra. Izy Andriamanitra hoe misy ny mazava dia nisy ny mazava, ary isan'Andriamanitra fa tsara ny mazava dia nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Satria ny zavatra nisy teto amin'ity tany tamin'ny voalohany dia maizina, aizina miraparapa. Dia ozy Andriamanitra hoe misy ny mazava dia nisy ny mazava, ary hitan'Andriamanitra fa tsara mazava dia nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro. Ny mazava nataon'Andriamanitra hoe andro, ary ny maizina nataony hoe alina. Ny mazava zany nataon'Andriamanitra hoe andro, ny maizina nataony hoe alina. Dia ahoana ozy izy? Dia nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany zany. Ny alina zany antsoina hoe hariva, ary ny maraina zany antsoina hoe andro. Dia ny fitambaran'ireo hariva sy maraina ireo zany na ny fitambaran'le andro sy alina zany, ireo no antsoina hoe andro anankiray. Dia ahoana ozy izy teo? Dia nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany zany. Rehefa nanao ny andro zany Andriamanitra dia ozy dia nisy hariva, inona manomboka? Ny hariva. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany zany. Ny hariva zany, ny alina zany no manomboka rehefa manomboka ny andro. Ny maizina no manomboka aloha zany, ary nisy hariva ary nisy maraina
andro voalohany zany. Zay ny nanamboaran'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany. Efa resahantsika teto moa zany zay fa tondra le fanazavansika dia tsy maintsy mamerina kely an'ilay izy. Fa ny alina zany no vao maty zany io masoandro dia efa maizina zany dia efa manomboka zany ny andro. Fa tsy hoe miandro sasakalina zany ianao. Izay zany no mikasika an'izy izy zany. Eo ihany koa lafiny anankiray faharoa dia zao hoe ao anatin'ny andro anankiray dia misy firy ora ny mazava ary misy firy ora ny maizina. Dia ahoana ozy izy Jesosy? Aty amin'ny Jaona aty Jesosy miteny anazy, Jaona 1:20, jerentsika kely. Jaona 1:20 dia ny 9:7. Jaona 1:20 ny 9:7. Dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy namaly hoe tsy 12 va ny ora amin'ny indray andro. Raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafitohina izy fa mahita ny fahazavana zao tontolo zao. Ny amin'ny mazava zany satria ao anatin'ny andro anankiray dia inona? Misy maraina ary misy hariva. Ao anatin'ny andro anankiray dia misy mazava dia misy maizina. Dia ahoana izy Jesosy? Manao hoe tsy 12 va ny ora amin'ny indray andro. Raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafitohana izy fa mahita ny fahazavana zao tontolo zao. Amin'ny andro mazava iny zany dia zao 12 ora. Iny mazava iny. Dia ny maizina ihany koa zany manina 12 ora. Zay ny mahatonga hoe ao anatin'ny indray andro izay misy mazava sy maizina dia manome iny 24 heures zany na 420 ora. Zay zavatra hitantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro izany. Faran'izay jerentsika dia mikasika ilay hoe ny fanombohan'ny herinandro indray amin'ilay hoe manomboka inona ny andro ary mefara inona. Ny andro amin'ny soratra masina dia hoe manomboka amin'ny andro voalohany ary mefara amin'ny andro fafito. Inona io andro voalohany io? Ny andro alahady io ary ny andro fafito dia ny andro sabotsy na hoe ny sabata izany. Jereo ny zavatra lazainy aty amin'ny lalàna rehefa miresaka ny amin'ny dity folo izy. Exodosy 20 dia ny 10:10. Exodosy 20 dia ny 10:10. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito. Ahoana izy? Fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito. Dia eo amin'ny dia toizantsika ilay vaky teto eo amin'ny 9:11. Fa enehana nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra eo aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro fafito. Izany no hitahin'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Andro enina hoy izy ny nanaovan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany dia nitsahatra izy tamin'ny andro fafito. Inona io andro fafito io? Fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao izy inona? Ny andro fafito. Io ny faran'ny herinandro zany. Hijery indray ary sika zany, jery amin'izay tsika hoe ahoana ary ny voasoratra zany. Dia ho ataontsika tabilôly izy zany, ho azavaintsika asaky manazava zany tsika dia azavaintsika tabilôly izy mba ahafahantsika zany maharaka an'ilay fanazavana. Iroso amin'izay ary sika mikasika ilay hoe fanazavana ilay 3 andro sy 3 alina izany. Dia tsy maintsy miverina amin'izay voasoratra ihany zany tsika. Ahoana izy aty amin'ny Korintianina 1:15 andininy 7. Raisitsika kely zay. Korintianina 1:15 dia ny andininy 7. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana izy ny apôstôly Paoly? Fa natolotra anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay ny raisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Averiko ilay vaky teny. 9:7 ilay izy. Fa natolotra anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay ny raisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Kristy zany tsy maintsy manaraka izay voalaza ny soratra masina.
maty izy araka ny soratra masina, nalevina izy araka ny soratra masina, nitsangana tamin'ny maty izy tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina, dia teneny tsara tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Matio 20, 7 ka hatramin'ny 100. Matio 20, 7 ka hatramin'ny 100. Ary tamin'izany ny sasany tamin'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo namaly azy ka nanao hoe: mpampianatra ho tahita famantarana avy aminao izahay. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana, nefa tsisy famantarana omena azy afa-tsy famantarana ny amin'ny Jona-mpaminany. Fa tahaka ny toeran'ny Jona atelon'andro sy atelon'alina tao akibon'ny hazan-drano lehibe, dia toy izany koa no itoeran'ny zanak'olona atelon'andro sy atelon'alina ao akibon'ny tany. Dia famantarana no omeny Kristy eto. Tokana ihany ny famantarana omeko anareo izy Jesosy, tsy misy hafa hoy izy. Tahaka ny toeran'ny Jona mpaminany atelon'andro sy atelon'alina tao akibon'ny hazan-drano lehibe, dia tahaka izay koa ny toeran'ny zanak'olona atelon'andro sy atelon'alina ao akibon'ny tany. Dia faran'izay niresahantsika teo, dia miresaka izy manao hoe, teo amin'ny Daniel, hoe amin'ny atsasaky ny herinandro no ampitsarana ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hafa rehetra. Voalaza ny mpaminany io zany, Jesosy nanambara, ny mpaminany nanambara. Ny mpaminany zany nanambara manao hoe andro inona no nafatesany Kristy. Amin'ny atsasaky ny herinandro no nafatesany Kristy. Eo no ampitsarana ny fanatitra latsa-dra. Miresaka tsika eto amin'ilay hoe Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro. Jesosy nefa dia niteny manao hoe tahaka ny tsy maintsy mandeha araka izay nanoratana azy Kristy. Ny nahafatesany Kristy, ny nilevenany Kristy, ny nitsanganany Kristy amin'ny andro fahatelo. Mandritra ny hafiriana Kristy ny eo akibon'ny tany, Jesosy milaza fa hoe tahaka ny Jona atelon'andro sy atelon'alina, dia tahaka izay koa ny toeran'ny zanak'olona atelon'andro sy atelon'alina ao akibon'ny tany. Dia eo zany tondratsika n'ilay fanazavana zany amin'io, ary anao fanisana zany tsika rehefa avy eo mikasika anazy io. Zany hoe Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro zany tondratsika ilay fanazavana, amin'ny andro alarobia zany Jesosy no maty. Fantatsika tsara fa Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro araka ny voalazan'ny soratra masina, ny nahafatesany Kristy dia teo amin'ny 3:00 teo no maty Jesosy. Zany hoe raha atsasaky ny herinandro zany alarobia Jesosy no maty, dia teo amin'ny 3:00 teo zany Jesosy no maty, teo amin'ny 3:00 teo zany Jesosy no maty zany. Ka ny zavatra hoazavaintsika dia zao hoe tamin'io fotoana izay nahafatesany Kristy io zany, io andro alarobia nahafatesany Kristy io, inona io andro? Satria tsy hoe amin'ny atsasaky ny herinandro fotsiny Jesosy no maty dia hoe maty tamin'ny atsasaky ny herinandro, fa nisy événement nitranga zany tamin'io andro io teo amin'ny zanak'Israely. Inona ny événement izay nitranga teo amin'io andro? Dia io andro alarobia nahafatesany Kristy io, dia andro inona izy io? Andro fiomanana amin'ny Paska zany io andro. Zany hoe ny nahafatesany Kristy zany dia andro fiomanana amin'ny Paska zany izy io. Zany hoe tsy coïncidence zany io zavatra io. Tsy hoe zavatra mba sendrasendra mba nitombe teo fotsiny zany izy io amin'ny atsasaky ny herinandro Jesosy no maty. Fa Jesosy dia maty tamin'ny andro fiomanana amin'ny Paska. Satria fiomanana tamin'ny fetin'ny jiosy izy io, dia ny Paska teo amin'ny zanak'Israely, fety lehibe teo amin'ny zanak'Israely zany Paska izany. Dia jereo tsara fa aty amin'ny Jaona 7:20 izy no miteny an'izay. Jaona 7:20 dia ny 4:20 ka hatramin'ny 4:20. Jaona 7:20 dia ny 4:20 ka hatramin'ny 4:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary andro fiomanana amin'ny Paska ny andro tokony ho tamin'ny ora fahaenina. Dia hoy izy tamin'ny jiosy, indro ny mpanjakan'ireo, zany hoe Jesosy natolotra teo amin'ny Pilato zany io, zany ora fahaenina zany teo amin'ny zanak'Israely. Dia andro inona zany? Amin'ny ora fahafiry zany, amin'ny 12 ora atoandro zany.
Zany hoe Jesosy mbola tsy nifatsihana tamin'ny hazo fijaliana zany io fa natolotra teo anatrehan'ny Pilato. Jesosy mbola teo amin'ny Pilato zany io tamin'ny ora fahenina, tamin'ny andro tamin'ny 12 ora atoandro. Ary amin'ny andro fiomanana amin'ny Pasika, ary andro fiomanana amin'ny Pasika ny andro tokony ho tamin'ny ora fahenina, dia hoy izy tamin'ny Jiosy: indro ny mpanjakanareo. Fa niantso ireo hoe ento omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Hoy Pilato taminy: omboako amin'ny hazo fijaliana va ny mpanjakanareo? Ny lohan'ny mpisorona namaly hoe tsy manana mpanjaka afa-tsy Kaisara izay. Ary tamin'izany Pilato dia nanolotra azy taminy mba omboana amin'ny hazo fijaliana. Zany hoe tamin'ny ora fahenina zany Jesosy no natolotra mba omboana amin'ny hazo fijaliana. Teo amin'ny toerana izay nisy ny Pilato mandra-pahatonga tany Golgota zany, namatsenan'ny Kristy zany, dia nisy fe-potoana zany teo, satria amin'ny fotoana izay namonoana Kristy araka ny efa nambarako teo dia tany amin'ny tamin'ny 3 arivo teo Jesosy no nomboana teo amin'ny hazo fijaliana. Fa iverenantsika ilay fanazavana teo hoe inona io andro io? Dia araka ilay teneniny hoe ary andro fiomanana amin'ny Pasika ny andro izy. Jesosy natolotra omboana teo amin'ny hazo fijaliana zany, inona io andro io? Andro fiomanana amin'ny Pasika zany io andro nanolorana Kristy omboana amin'ny hazo fijaliana io izany. Maninona ary zany tamin'io andro fiomanana amin'ny Pasika io Jesosy no natolotra novonoina. Zany hoe efa manaraka ny planina n'Andriamanitra daholo zany io zavatra rehetrarehetra io, fa tsy hoe tsisy zavatra tongatonga io. Satria i Kristy ilay zanak'Andriamanitra manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Ary ny zanak'Israely rehefa manao ny fetin'ny Pasika izany dia maninona? Mamono zanak'ondry ny zanak'Israely amin'ny fetin'ny Pasika. Satria ny zanak'ondry iny no nanaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely nivoahan'ny voaka tany amin'ny tany fanendevozana ny tany Egipta. Ka rehefa novonoiny ny zanak'ondry iny ka nirahany ny zanak'ondry iny nafafy tamin'ny tolanana sy tamin'ny varavarana ny zanak'Israely, dia tonga ny famonjenan'ny zanak'Israely namoahana azy ny voaka avy tao Egipta. Ny zanak'ondry izay nivonoina iny nefa dia tandindon'ny Kristy iny, satria i Kristy ilay tena zanak'ondry voavono Pasika ho antsika. Araka ilay tenin'ny soratra masina manambara manao hoe fa voavono Kristy Pasika ho antsika. Izay mahatonga izy hoe tsy sendrasendra zany io hoe Jesosy Kristy maty amin'ny andro fiomanana amin'ny Pasika. Satria Jesosy Kristy mihitsy ilay zanak'ondry n'Andriamanitra anaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely, ilay manaisitra ny fahotan'ny zanak'Israely. Dia jerentsika ty amin'ny Exodosy izy miresaka an'izy io. Exodosy 12. Raha isika kely Exodosy 12. Exodosy 12 dia vakitsika ny andininy voalohany sy ny faharoa. Dia ahoana hozy izy? Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egipta ka nanao hoe ity volana ity ho voaloam-bolana ho anareo, dia voaloam-bolana amin'ny taona ho anareo izy. Mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia aoka samy haka zanak'ondry iray avy izy rehetra araka ny fianakaviany, dia zanak'ondry iray avy ho an'ny isa-trano. Andininy 5, zanak'ondry tsy misy kilema dia lahy iray taona no alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy. Maka zanak'ondry zany isa-tokantrano, alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy. Tsy misy kilema io, tsy misy pentipentana, tsy misy fahotana, tsy misy, zany hoe tsy misy infirmité zany le zanak'ondry. Hoe mikitringa le zanak'ondry, na jamba le zanak'ondry, na ohatra tsy ampy volo le zanak'ondry, na hoe pomaso le zanak'ondry, tsy misy kilema hozy izy. Dia tadidio fa amin'ny maha Kristy le zanak'Andriamanitra azy ihany koa dia zao Kristy dia manao, Kristy koa dia zao tsy misy kilema. Kristy tsy nisy fahotana. I Kristy ny olona tsy mba nanota. Tsy siota tao aminy. Kristy riarany tsy nanota hozy izy, satria Kristy tonga nofo, le teny tonga nofo, tonga olona izy tahaka atsika. Fa tsy mba nanota Kristy. Dia araka ilay teneniny teo hoe zanak'ondry iray taona no alainareo izy na amin'ny ondry na amin'ny osy hozy izy. Dia toy izany le vaky teny. Ahoana hozy izy andininy 9?
ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro faefatra amin'ny folo amin'ity volana ity dia hamono azy amin'ny arivan'ny fiangonana dia ny Israely rehetra. Zany hoe io voaloha amin'ny volana amin'ny taona eo amin'ny zanak'Israely io dia volana Nisanina izy io. Ary le zanak'ondro izy tehirizina hatramin'ny faefatra amin'ny folon'ny volana ozy izy dia amin'ny faefatra amin'ny folon'ny volana io no hamonoana azy ozy izy amin'ny ariva no hamonoana azy. Ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro faefatra amin'ny folo amin'ny volana ity dia hamono azy amin'ny arivan'ny fiangonana dia ny Israely rehetra. Hamono azy amin'ny arivan'ny fiangonana ozy izy dia ny Israely rehetra. Zany hoe amin'ny arivan'ny faefatra amin'ny folon'ny volana Nisanina zany no hamonoana inona? No hamonoana ny zanak'ondry. No hamonoana ny Paska. Rehefa manao ny fetin'ny Paska ny Jiosy. Satria ny fetin'ny Paska dia manomboka amin'inona? Manomboka rehefa tapitra zany ny andro ny faefatra amin'ny folo ka miditra amin'ny andro ny fahadimy amin'ny folo. Satria ny andro amin'ny Baiboly dia manomboka maty masoandro. Zany hoe vao manomboka ny mipaika ny alina ny andro fahadimy amin'ny folo iny zany dia manino? Manomboka zany ny fetin'ny Paska. Marina nefa fa ny famonoana le zanak'ondry amin'ny fetin'ny Paska dia vonoina amin'ny andro iny izy io. Vonoina amin'ny arivan'ny faefatra amin'ny folon'ny volana Nisanina no hamonoana ny zanak'ondry io zany. Zay fety teo amin'ny zanak'Israely. Dia ahoana ozy izy? Dia vakitsika teo amin'ny vakitsika ny andininy fa 250. Zao ny teneniny amin'ny andininy fa 250. Ahoana ozy izy? Ary toy izao nataonareo raha mihinana azy. Ny valahanareo voasikona, ny kapanareo mitongotrareo, ary ny tenareo dia eo ny tananareo, dia hoaninareo faingana izy fa Paska ny Jehova. Zany hoe rehefa halatsa-drazany aloha ny biby iny dia zao. Le rahany ny biby iny dia afafy amin'ny tolanana sy amin'ny andro mivaravaran'ny zanak'Israely. Eo amin'ny andininy fa 7 izy no miteny an'izay. Ary analany ny raha ka antetiny amin'ny tolanam-baravarana roa sy amin'ny tatom-baravaran-trano izay hinanany azy. Satria ho mariky ny fanavotana ny zanak'Israely iny, satria ho avy ny fandringanana amin'ny alina iny eo amin'ny tany Egypta, hamono ny lamatoan'ny Egypta rehetra Andriamanitra, ka ny zanak'Israely izay misy an'iny famantarana iny ny raha ny zanak'ondry iny zany dia ho avitra ny zanak'Israely izay misy an'iny raha iny. Tsy vitan'izay hoe nasiana ny rano tolanany varavarana zanak'Israely, fa nahoana? Ihinana ny henan'iny zanak'ondry iny izy izay natsatsika tamin'ny afo, dia ihinana anana mangidy izy. Ary rehefa avy eo hifaly sy ravoravo izy satria anavitra azy Jehovah Andriamanitra ray. Dia eo le teo amin'ny andininy fa 250 ny tenentsika teo, ary toy izao nataonareo raha mihinana azy. Ny valahanareo voasikona, ny kapanareo amin'ny tongotrareo, ary ny tehinareo eo amin'ny tananareo, dia hoaninareo faingana izy fa Paska ny Jehova. Zay zany le hoe Paska ny Jehova. Hoaninareo faingana izy fa Paska ny Jehova. Le tamin'le famonoana le zanak'ondry iny zany, nanavotana ny zanak'Israely iny. Iny zany le Paska ny Jehova ozy izy. Dia jerentsika ilay izy aty amin'ny andininy fa 450. Dia zao ny tenenina aty amin'ny andininy fa 450. Ahoana ozy izy? Ary izany andro zany dia ho fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo amin'ny andro firavoravona ho an'i Jehova. Hatramin'ny taranakareo fanamandimby no hitandremanareo izany ho andro firavoravona ho lalàna mandrakizay. Zany hoe nataon'Andriamanitra ho lalàna zany izy io ho andro firavoravona amin'ny zanak'Israely. Ka le andro fa 450 io zany dia zao hoe andro fiomanana amin'ny Paska zany izy io. Satria ny arivan'ny andro fa 450 amin'ny teny frantsay moa ny tenenany azy dia hoe entre les deux soirs ozy izy. Inona le entre les deux soirs? Zany hoe amin'le maty masoandro sy amin'le mbola mazavazava ratsy iny zany, alohan'ny maty masoandro tanteraka, amin'iny no hamonoana ilay zanak'ondry. Zany hoe alohan'ny idirana mihitsy zany amin'le andro fa 550 no hamonoana ilay zanak'ondry. Dia ilay andro fa 450 io zany, andro inona io? Andro fiomanana amin'ny Paska io. Andro fiomanana amin'ny Paska zany io. Fa ny fetin'ny Paska zany dia manomboka amin'inona?
amin'ny andro 5 zany no manomboka ny fetin'ny paska ary rehefa mifaly amin'io paska iny zanak'Israely dia maninona eo zany izy le mihinana ny henana tsatsika mihinana anana mangidy ary mifaly sy miravoravo izy amin'io fotoana io mihinana mofo tsy misy masirasira hozy izy ny zavatra eto nefa dia ny zavatra misy dia ity fantatsika fa ilay zanak'ondry izay novonoana dia amin'ny hariva ny andro 7 zany hoe amin'ilay maty masoandro iny sy le mbola mazavazava ratsy iny zany alohan'ny idirana amin'ny andro 5 amin'ilay tena fetin'ny paska ka raha fiomanana amin'ny paska zany io andro nanolorana an' Jesosy ao amin'ny hazo fijaliana ny fetin'ny paska zany manomboka ny hariva rehefa tapitra ny andro 7 satria miditra amin'ny andro 5 zany hoe ny fetin'ny paska zany zay manomboka amin'ny maty masoandro ny harivan'io 7 io zay fanomboan'ny andro 5 izany dia eo zany le zavatra voalaza amin'ny soratra masina satria tsika zany dia zao hoe miverina foana ny amin'ny soratra masina hoe tsy maintsy tanteraka zay rehetra nanoratanao Kristy ao amin'ny soratra masina eo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo satria Kristy zany dia tsy maintsy mandeha araka zay nanoratana azy tsy azo atao fatifatany fotsiny izy io hoe rehefa maty anay Kristy dia ampy anay zany fa voalaza mihitsy ny andro nahafatesan'i Kristy voalaza ny fepitaona ny janonan'i Kristy tao kibon'ny tany eny ka na ny nahafatesan'i Kristy ary dia manaraka ny nahafatesan'ilay zanak'ondry ihany koa zay vonoana amin'ny andro paska manaraka n'iny koa zany le nahafatesan'ny Kristy zany dia io andro fiomanana amin'ny paska io zany zay hitantsika io zany dia andro alarobia zany io andro fiomanana amin'ny paska io andro alarobia zany io andro fiomanana amin'ny paska io zany hoe ny andro paska zany zao dia ny andro lakamisy zany ny paska tamin'io herinandro nahafatesan'i Kristy io dia hotoizantsika ary zany lay izy ka raha maty ary zany Kristy tamin'ny andro fiomanana amin'ny paska araka ny voalazan'ny soratra masina dia hojerentsika kely ny déroulement-n'io journée io zany jerentsika kely ny zavatra nitrangana nandritran'io fotoana zay nahafatesan'i Kristy io Jaona 7:10 andininy 7 Jaona 7:10 dia ny andininy 7 Jaona 7:10 ny andininy 7 vakitsika misy eo amin'ny andininy 7:20 tsy maninona ary rehefa afaka zany dia fantatry Jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra tamin'izay mba hatanteraka ny soratra masina zany hoe Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana zany hoe efa teo amin'ny hazo fijaliana izy dia hoy izy mangetaeta aho ary nisy bakoly feno vinaigitra mipetraka teo ary nisy siponjy feno vinaigitra notohizany tamin'ny sopa ka nataony tao mivavana ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesosy dia nanao hoe vita dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahana maty zany Jesosy tamin'io andro fiomanana io ary raha mijery zany tsika dia jereo tsara ny zavatra voasoratra eo amin'ny andininy 1:30 ary satria andro fiomanana ny andro dia nangataka tamin'ny Pilato ny jiosy mba ho tapahana ny randrondreo ary esorina ny faty mba tsy ho tratran'ny ny andro sabata eo amin'ny hazo fijaliana satria andro lehibe izany sabata izany eto zany izy dia mbola manamarina mihitsy hoe tamin'io nahafatesan'i Kristy io dia hoe andro fiomanana io andro kanefa misy zavatra anankiray lehibe koa voalaza ao anatin'io voateny eo amin'ilay andininy 1:30 tsy hoe vitany hoe andro fiomanana ihany fa jereo tsara ny anazavany azy satria andro fiomanana ny andro dia nangataka tamin'ny Pilato ny jiosy ireo izay ny ampangan'i Kristy zany mba ho tapahana ny ranjondreo ary esorina ny faty mba tsy ho tratra ny andro sabata eo amin'ny hazo fijaliana satria andro lehibe
izany sabata izany. Andro fiomanana amin'inona io nahafatesan'i Kristy io? Andro fiomanana amin'inona io nahafatesan'i Kristy io? Andro fiomanana amin'ny Paska io nahafatesan'i Kristy io, efa hitantsika teo aloha. Andro fiomanana amin'ny Paska io andro. Ny zavatra teneniny nefa dia zao, zay na mahatalanjona eto, dia ahoana ozy izy? Nangataka tamin'ny Pilaty ny Jiosy mba ho tapahana ny randrondreo ary esorina ny faty mba tsy ho tratran'ny andro sabata eo amin'ny hazo fijaliana satria andro lehibe izany sabata izany. Fantatsika tsara fa andro fiomanana amin'ny Paska io andro, nefa lazaina eto fa inona izy? Hoe aoka tsy ho tratran'ny sabata ozy izy ny fatin'ireo, fa esorina eo amin'izy fijaliana alohan'ny sabata. Ity sabata resahana eto ity, moa ve sabata andro fafito no resahana eto? Satria vao maheno hoe sabata antsika dia mety hoe sabata andro fafito no resahantsika, fa tsy andro fafito ny sabata resahana io. Fa ino io sabata resahana eto? Sabata Paska io resahana eto. Satria ny Paska ato amin'ny soratra masina dia sabata ihany koa ny Paska. Ary ny Jiosy dia manambara eto fa izany Paska zany dia sabata lehibe zany. Izy tsy niteny fotsiny hoe ho tratran'ny sabata io, fa niteny izy. Ny zavatra teneny dia zao: mba tsy ho tratran'ny andro sabata eo amin'ny hazo fijaliana, satria andro lehibe izany sabata izany. Manino no lazainy hoe andro lehibe izany sabata izany? Satria ny Paska dia andro lehibe, fety lehibe teo amin'ny zanak'Israely. Dia ho jerentsika koa eto zany hoe ny Paka dia antsoina hoe sabata ihany koa. Satria eo mantsy ho an'ilay izay milaza hoe maty zoma Jesosy dia hoe jereo, hitanareo sabata ny andro alohan'ny nahafatesan'i Kristy. Ka ao nazanareo fa maty amin'ny sasaky ny herinandro Kristy, tsy miditra amin'izany tsika. Fa manaraka izay voasoratra foana tsika. Inona voasoratra? Ny voasoratra dia hoe maty amin'ny sasaky ny herinandro Kristy. Inona io andro nahafatesan'i Kristy io? Fiomanana amin'ny Paska io nahafatesan'i Kristy io. Amin'ny fotoana izay anesorana ny fatin'i Kristy dia lazaina fa hoe aoka tsy ho tratran'ny andro sabata ny fatin'i Kristy, fa sabata lehibe ny sabata lehibe ny izay idirana zany. Ka mila esorina teo ireo sao dia ho tratran'ny sabata ny fatin'i Jesosy. Dia fantatsika tsara fa ny nahafatesan'i Kristy alohan'ny Paka. Dia ilay Paka zany ilazaina eto hoe sabata lehibe io andro, ary marihana fa tsy ny sabata andro fafito ihany ny atao hoe andro sabata atao amin'ny soratra masina, fa ny fetin'ny Jiosy eo amin'ny soratra masina dia inona? Fety sabata avokoa ny fetin'ny Jiosy atao amin'ny soratra masina. Voalohany indrindra aloha, arak'ilay teny teo, amin'ny maha-sabata lehibe azy, satria fety firavoravona eo amin'ny zanak'Israely. Dia iverenantsika eo amin'ny Exodosy 12:20. Exodosy 12:20 dia ahoana ozy izy? Exodosy 12:20. Ary izany andro izany dia ho fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravona ho an'i Jehovah hatramin'ny taranaka faramandimby no hitandremanareo izany ho andro firavoravona ho lalàna mandrakizay. Izay no mahatonga azy ilay izy hoe andro lehibe izany sabata izany. Dia ho jerentsika amin'izay ny Levitikosy fanambarana fa ny Paska ihany koa dia sabata. Levitikosy 3:20. Levitikosy 3:20 dia ny 5. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny andro 440 amin'ny volana voalohany rehefa hariva dia Paska any Jehovah. Io ilay niresahantsika teo. Ny andro 440 amin'ny volana voalohany rehefa hariva dia Paska any Jehovah. Dia vakitsika ny 5. Ary amin'ny andro voalohany dia hisy fivoriana masina ho anareo, aza manao taodi-javatra kory ianareo. Fa 5. Fa manatera fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah afitony. Ary amin'ny andro 7 dia hisy fivoriana masina koa
ary aza manao tao zavatra kory ianareo. Marihana fa rehefa miditra amin'ny fetin'ny Pasika io ny zanak'Israely dia zao hoe mandritra ny 7 andro dia firaviravona, andro firaviravona ho an'ny Israely. Miravoravo ny Israely zany mandritra ny 7 andro. Ny andro voalohany amin'io fanombohan'ny fetin'ny Pasika io dia le andro 510. Zany hoe ny ampitson'le andro fiomanana zany nahafatesan'i Kristy. Ka amin'io andro voalohany io zany fanombohan'le fetin'ny Pasika io dia inona zavatra teneniny eo amin'le 7 ary amin'ny andro voalohany dia isy fivoriana masina ao anareo, aza manao taojavatra kory ianareo. Zany hoe fitsaharana zany io. Fitsaharana zany io. Fivoriana masina ho anareo izy io. Aza manao taojavatra kory ianareo, aza manao raharaha kory ianareo. Ny sabata zany ny dikany hoe sabata dia hoe fitsaharana ny dikany hoe sabata. Misy le andro sabata andro 7 izay miverina indray mandeha isan-kerinandro eo amin'ny Israely, eo amin'ny zanak'Andriamanitra. Fa ny sabata Pasika kosa dia fitsaharana ihany koa io. Ka rehefa tonga ny sabata Pasika izay firaviravona amin'ny zanak'Israely io, rehefa tonga ny fetin'ny tabernakely amin'ny zanak'Israely dia maninona koa misy fitsaharana ihany koa. Rehefa tonga ny Pentecoste eo amin'ny zanak'Israely dia misy fitsaharana ihany koa. Misy fivoriana masina io. Ka tsy voatery hoe amin'ny sabata andro 7 ihany zany ny zanak'Israely vao hoe mitandrina ny sabata, fa rehefa tonga koa ny Pasika ny zanak'Israely dia maninona sabata ho an'ny Israely ihany koa ny Pasika, sabata ho an'ny Israely ny fetin'ny tabernakely, sabata ho an'ny Israely ny fetin'ny Pentecoste. Satria fivoriana masina ho an'ny zanak'Israely ny tahaka ny sabata andro 7 izay fivoriana masina ho an'ny zanak'Israely. Ka ny dikany hoe sabata dia fitsaharana ny dikany hoe sabata. Zay ny dikany hoe sabata. Dia rehefa tonga zany ny fetin'ny Pasika dia maninona ny zanak'Israely? Mitsahatra ny zanak'Israely. Tsy manao raharaha ny zanak'Israely, tsy manao taojavatra, fa manao fivoriana masina ny zanak'Israely rehefa tonga io Pasika io zany. Izay no mahatonga hoe aoka tsy ho tratra ny andro sabata ny fatin'ireo izy fa esory amin'ny hazo fijaliana teo izy ireo, fa sabata lehibe zany andro zany. Zany hoe le Pasika zany sabata lehibe zany le Pasika io. Dia raha mijery zany tsika le herinandro iny nahafatesan'i Kristy raha manao tableau zany tsika, satria fantatsika tsara fa ny zanak'ondry izay vonoina amin'ny Pasika dia hoe amin'ny harivan'ny andro ny 410 no hamonoana ny zanak'ondry zany, alohan'ny idirana amin'ilay andro 510. Dia fantatsika nefa fa Kristy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotany zao tontolo zao, i Kristy ilay tena zanak'ondry vonoina amin'ny Pasika. Dia tamin'ny herinandro izay nahafatesan'i Kristy iny zany raha manao tableau tsika dia zao. Satria Kristy dia maty tamin'ny andro fiomanana amin'ny Pasika. Inona io andro nahafatesan'i Kristy io? Andro alarobia io andro nahafatesan'i Kristy io. Ka tamin'io andro nahafatesan'i Kristy, tamin'io herinandro nahafatesan'i Kristy io zany dia zao nisy fiomanana anankiroa zany tao anatin'io. Satria rehefa hiditra amin'ny sabata zany ny zanak'Israely dia maninona? Miomana ny zanak'Israely rehefa hitsofoka amin'ny sabata. Na sabata Pasika io, na sabata andro 7 io. Ka tamin'ny herinandro izay nahafatesan'i Kristy zany dia misy inona? Misy sabata anankiroa zany tao. Dia nisy fiomanana anankiroa zany tao. Ny fiomanana voalohany zany dia zao tamin'ny nahafatesan'i Kristy tamin'ny alarobia iny, atsasaky ny herinandro. Ary ny fiomanana faharoa dia ny andro zoma, fiomanana ny amin'ny sabata andro 7. Fiomanana voalohany zany fiomanana amin'ny Pasika dia le alarobia io, ary ny fiomanana faharoa zany fiomanana amin'ny sabata andro 7 dia ny andro azoma izany. Ka nisy sabata anankiroa zany tamin'ny herinandro izay nahafatesan'i Kristy io. Nisy fiomanana anankiroa zany io. Ka io zany tsy voatery manao hoe
satria mantsy zao ny zavatra ataon'ny kristianina amin'izao fotoana zao manao hoe ny paka de menjera inona ny paka de menjera andro lahady foana isataona fa tsy ara-tsoratra masina zany satria nahoana ny sabata paska io de mety mitombe andro mety mitombe alatsinainy io talata larobila kamisy zoma mety mitombe sabotsy koa io mety mitombe lahady io fa tsy voatery hoe lahady foana mety misy fotoana zany io tombe sabata sady sabata andro fafitsy no sabata paska mety misy fotoana mitombe ohatra ny taito amin'ny nafatesan'ny Kristy teto mitombe tamin'ny andro alakamisy ny paska teto ary nisy sabata andro fafito koa tamin'io herinandro io izany de zay no mikasika an'iny zany kely ny fotoana eo am-pelatanantsika fa averiko tsara le izy teo io andro fa 4 volana nisany io zay amin'onan'ny paska zany de zao hoe mety mitombe amin'ny andro rehetra io fa tsy voatery hoe amin'ny andro lahady io no mitombe ohatrany hoe ny 25 décembre na ny 26 juin reny ange mitombe amin'ny andro rehetra de ohatr'izay koa io fa tsy hoe tsy maintsy mipaka de tsy maintsy mitombe andro lahady ohatra ny dieto ny soratra masina de manambara mihitsy fa nanaoana mitombe alakamisy zany ny paska tamin'ity fotoana ity zany de mbola jerentsika eo no mikasika an'izay rehefa avy eo fa bon tapitra ny fotoanantsika soran'Andriamanitra ny zavatra rehetra hiara ivavaka tsika eo de toizantsika manaraka indray vavaka tsika ary Jehovah Andriamanitra ray io sotranao zay raha afaka nandinika sy nianatra ny teninao raha io manamasinany amin'ny teninao ny fahamarinana tsy amin'ny herina fatanjahana raha io fa tamin'ny fanahinao rery ihany de raina mandrak'izay ny anaranao raha io kalazay ny anaranao any ny anaran'i Jesosy nanratana izany vavaka izany ray teto anatrehanao aleloia misaotra Jehovah tompony maro amen de zay indray ny lesontsika amin'teny ity somary sarotsarotra ny lesona fa raha manaraka tsara tsika de azontsika le fanazavana izany zay mahatonga hoe tsy maintsy asiana tableau ihany amin'le fampianarana mba hahafahantsika manaraka le izy izany zay fa de isaorana ny tompo lehibe raha fa de manao velomantsika rehetra bay daholo